Salama daholo e. Arak'le vidéo nataoko maro moa zany a, dia nangataka zany ny mba hifanakalo-hevitra amin'ny generaly Richard Ravalomanana, satria izy ihany no nitarika ny resaka voalohany hoe tsy ilaina ny korontana, ny vahoaka malagasy tsy mila korontana amin'izao fahantrana lalina zao fa nareo zay mitabataba ny ampitan-dranomasina any andao hifanakalo hevitra amin'ny fampandrosoana, hifanakalo hevitra amin'ny fampandrosoana. Dia namaly moa zany zany vonina ny hifanakalo hevitra aminy amin'ny fampandrosoana. Tadiaviny andeha makany dia efa nazava ny resaka fa zay ve ny andanina frais billet d'avion sy inona moa sy fotoana, fa azo atao tsara mihitsy ny manao débat télévisé, manao débat na vidéoconférence, mety daolidolo le débat satria Madagasikara tsy maintsy mandroso dia efa avo lenta, tena avo lenta mihitsy ny Madagasikara amin'ny resaka communication, télécommunication. Dia apatsahivoko an'ny generaly Richard Ravalomanana izay mbola tsy namaly hatramin'izao fa raha ny antso azy mpanao gazety Solanga, afandarana Solanga, dia tena tsy nisalasalak'olo izy na ndray minitra tonga dia namaly. Jereo amin'ny zavatra teneniny io. Araka nefa nambara tamintsika hatry nomaly dia ny generaly Richard Ravalomanana no vahiny fandarana. Generaly Richard Ravalomanana izay filohan'ny antenumeran-dolona amin'izao fotoan'izao. Miarabanao Andriamatoa filoha. Miarabanao. Miarabanao. Ya, alohan'ny resako aminao dia mba tiaka any aloha milaza amin'ny mpijery sy mpanaraka ny Solanga raha ny antso ny generaly Ravalomanana koa mba hivahiny ato amin'ny Solanga ny aotraotra ihany. Inona nefa hoy ianareo? Tsy niambaamby izy na ray minitra aza na naika ny fanasana. Isorako anao zay mon général. Tsy misy zavatra feno na tsy misy zavatra tahorina ho tenenina dia zay no mahatonga an'ireo za tsy misalasala ho zany. Ya, dia voninahitra ho an'ny fandarana sy ny mpiara-miasa rehetra ato ny mandray anao. Iresaka tsika isanao tsisy nininona ho afenina eto tsisy sujet tabou resahantsika mekenao dahoary bomba zay surnom ny olona aminao tsy mampaninona anao ve zany? Zao aloha le resaka bomba tamin'ny tetezamita io za aloha tsorokanareo fa za zany nianatra mikasika ny lutte contre terrorisme tany États-Unis. Ka izy zany io mahay vava sady vonina be hoe tsisy zavatra atahorany mihitsy amin'ny resaka ady hevitra, tonga dia vonina izy satria tsy manana zavatra fenina, tsy manana lainga misy, tsy manana zao vonina izy amin'ny Solanga. Fa ny anao débat amiko izy hatreto aloha mbola misalasala, asa mbola mandinika izy na mbola tsy hitany le ina moa zany le vidéo fangatana nataoko, fa averiko ihany fa fanakaloza-kevitra ampirahalahiana le izy mahakasika ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny fampandrosoana. Fa izy dia efa hitantsika koa fa nanao vavabe koa izy mahakasika ny izy moa Joachim Chatelard hoe tsisy fotony fa légionnaire izy ny nahita fianarana makatso makaroa hoe légionnaire zao le olona dia mandrahona mampitahotra. Za aloha miteny raha mifatany rano aloha dia tsy hitako izay atorana anazy. Faharoa manatsia légionnaire zany izy olona caporal izy na sergent raha misy. Ary raha hiteny hoe inona mba fifanina azony tsy misy. Za miresaka aminareo zao sady nianatra tany amin'ny Olay zany école d'officier de gendarmerie, nianatra tany amin'ny Joal Fort école d'état-major tany amin'ny France io tao à Paris IHEDN, tao à Paris ny école de guerre. Ka izay izy nahita fianarana sy manam-pahaizana izay mihitsy zany no mba tiako fanakaloza-kevitra. Ilaina le fahalalana avy aminao any generaly. Ianao nianatra école de guerre, nianatra rehetrarehetra zany, nianatra ny ady sy zatra tsy nataonao ary anao dia manamboninahitra feno be mihitsy. Dia tena ilaiko
ilaiko zay inao zany traikefa avy any aminao a ilaiko le fahaizany aminao ka valio a ny fangatahako a anao a ady hevitra amin'ny any amanjery. Izao a tsy matahotra an'izany satria zay sady mianatra no miofana no manana traikefa. Ho anahy manokana teneniko anareo a raha ny zavatra efa natrihana hatramin'izay zany efa intelona rano sotra mpanantanterahana ny asa tsy aminay zany tsy resaka vava no akivy anay raha ho anahy manokana zany fa ohatran'izany koa taperinasa rehetrarehetra vonona natanteraka ny asa izy araka ny décret sur le service a protéger les institutions, les personnes, c'est les biens. Zay zavatra tratrarina zany hiaro ny androm-panjakana ny hainy mivoaka sy ny fanany dia mbola vonona trano zany reo mpitandro filaminandreo zany amin'ny sotro ronono zay no nitaizany dia mbola vonona foana koa amin'izany zavatra zany. Raha hoe zavatra natrehana zay letin'izay hoe zay zao efa niatry raha mahay izy a voalohany tsy raha hoe mahay sy mahery izy a tokony hiverina ty Madagasikara hiaraka hiady amin'ny mpitandro filaminana perinasa hiady amin'ny dahalo. Fa tsy any ianao nandeha hitabataba anao botom-bazahany fotsiny ianao no hiteny any ivelany any nefa ny eto Madagasikara ilaina ange ny olona rehetra eto Madagasikara raha ohatra ka hoe samy hampandrosany ty Madagasikara ty fa ny olona ohatra indreny indrindra le olona any ivelany reny a mialatsy fa mahitsy amin'ny teny botom-bazaha reny fa raha ohatra izy ka tena tia tanindrazam-barina miverina eto tanindrazana izy. Zay zany arak'izay ainareo zay a fa dia tena olona sa izy a olona manam-pahaizana izy a olona manana traikefa izy a olona tia tanindrazana izy a ka tiako asehony a amin'ny famaliana ny fangatahana ady hevitra amiko a zay zavatra zay. Raha miresaka izy zao ny eo aorinanao ny feno miaramila dia izy mibotsina be fa zao zany a mangataka hoe raha lehilahy marina raha mibotsina marina tsisy andreo miaramila ireo fa ady hevitra no atao a dia andao atao le ady hevitra général mon général andao atao le ady hevitra ke ina mo tsy ady tontondra ke zany sy teny mangataka zavatra hafa aminao resaka resiray a tsy resaka tontolo nangatahany tamin'iny fa tsy azonao le resaka dia aleo zany azava ny resaka hoe ady hevitra tsisy fiantsina tsisy inona fa ampalahina na rahalam-pianaka angambany no azo lasaina an'izany ary hifototra teraka amin'ny fampandrosoana ny firenena le ady hevitra fa tsy mivoana mihinana amin'inona fa matokio ianao le zavatra zay. Zay zany dia mbola miandry ny valiteniny généraly Richard Valomanana zany. Bonne journée daholo.